nanomboka omaly ary aritra telona ny fanamafisana ny fahaiza-manao eo amin'ireo arbitre eo anivon'ny kamana ny centre d'arbitrage et de médiation de Madagascar. Ny arbitrage moa raha nafantarana azy dia famahana ny olana misy eo amin'ny orinasa na ny mpandrara. Natao indrindra mba ifampizarana traikefa ny atrikasa fanamafisana ny fahaiza-manao izay atao raha nivoalazan'ny professeur François Xavier Train nandritry ny fionana tamin'ny mpampalala vaovao izay nitanterana ny maraina teo tao amin'ny antenimierany varotra sy ny indostria Antaninarenina izay nampiatrano raha teo ny atrikasa. Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny sehatry ny fandrarahana ny arbitrage raha ny fanamariana izay noentina androany. Ny arbitrage zany dia famahana ny olana misy amin'ny orinasa na mpandrara. Famahana ny olana io hafa tsy mitovy any amin'ny tribunal. Mahasamy hafa azy dia voalohany amin'ny sehatra tsy miankina no iasana, dia zany hoe tsy afaka mitory mpandrara ato amin'ny kamma na orinasa anankiray raha tsy manaiky hotoriana le olona anankiray io. Zany hoe ny bazin'le famahana olana ato amin'ny kamma zany dia fifanekeny le olona anankiroa miady, tsy afaka toriana ny olona ato raha tsy manaiky. Dia avy eo misy zavatra anankiroa zany ny famahana olana ato amin'ny kamma, misy ny atao hoe médiation, fifanelanelana io. Zany hoe misy médiateur olona tsy mahalala an'ireo olona anankiroa miady fa manampy an'izy ireo hitady marimaritra iraisana amahana an'ilay olana. Ny anankiray arbitrage dia mitovy amin'ny fitsarana mihitsy ilay izy fa fitsarana fanekena araka ny lazaiko teo. Dia ny arbitre zany no manapaka amin'ny fotoana io. Ka na médiation na ny arbitrage dia mamoaka décision amin'ilay fifanelanelana na le médiation dia acte transactionnel ny anarany izay le olona miady manoratra azy izy mifanaiky amin'izay zavatra atao eo. Raha ny fantatra dia miisa telo ankehitriny ireo raharaha mampifanolana orinasa izay noentina eo anivon'ny kamma. Anisan'ny mizara ny traikefany mandritra ity fanamafisana ny fahaiza-manao ity ihany koa ny sekretera jeneraly ny kamma teo aloha Andriamatoa Raphaël Jacob. Ny andrasana mandritra ity fiofanana izay maharitra 3 andro ity dia ny fahafehezan'ireo izay niatrika ny fiofanana ireo fitaovana sy teknika ilaina amin'ny zotra ny famahana ny olana eo amin'ny samy orinasa na mpandrara na ny arbitrage.